Fa maro kosa ireo piti fiarakodia no tonga nitsidika ny andiany faraka amby folo tamin'ilay hetsika salon de l'auto izay tanterahana eny amin'ny CCI Ivato. Raha ampitsy vao mifarana kosa izany hetsika izany. Mahasarika mpitsidika maro ny hetsika salon de l'auto izay nanomboka ny 10 oktobra lasa teo. Azo lazaina fa antonony ihany ny vidin'ireo fiara raha ny fanamarian'ireo mpitsidika ny hetsika. Tonga nanatrika an'ilay salon de l'auto dia tobila voalohany misy tobila hoe mahafinaritra mihitsy zany mijerena taty dia izay mba te hijery hoe prix zany hoe ohatrany ahoana hoe prix zany mety hoe averina hoe mety itiana izay dia fahitana an'ilay izy aloha mahafinaritra fa ilay prix aloha zany eo amin'ilay tobila hoe somary ngezangeza zany hitako hoe lafolafo. Tsy dia marika zany fa misy an'ilay marika jerena teo zao lafolafo mihitsy izy. Dia tobila par crédit hoe makany amin'ny banky mety ilay izy aloha mety ho an'ilay olona mitady fa asakasaky ilay olona indray iny hoe hanao an'izay na ahoana fa mety. Juste le tomobile tena tomobile moa zany. C'est zavatra hita misy tsy dia hita loatra eto Madagasikara manintona maso dia mba mijerijery izay zava mihitsy lafo fa tsy tena hoe lafo be raha jerena ny qualité an'ilay izy tena hoe lafo be manintona lafo fa en fonction des qualités à l'aise, c'est passionné-na automobile zany zay dia mijerijery inona ny voke inona ny ajerena izay no nandehananay taty. Ireo orinasa mandray anjara dia samy manana ny tolotra manokana tsy ny zava-baovao entiny avokoa. Anisan'ireo tonga nitsidika ny hetsika omaly ny ministry ny fitaterana Rahalava Bebormis. 2 ariary raha tsy ahivina ny vidim-pinidirana ary mitoetra amin'ny raha pitso ihany koa ny lalao SMS iarahana amin'ny Telma izay azahoana fiara vaovao iray.